atolotry ny fiangonana Jesosy mamonjy. Ifaliana trandriavana no iarabanantsika tsiray avy izay manaraka ny fandarana vaovao mavaly izay atolotry ny fiangonana Jesosy mamonjy. Ho ampitomboan'Andriamanitra amintsika tsiraray avy ny fiadanany izay mino zay fa tonga atao aminao fiadana fa dia mba ho ampitomboan'Andriamanitra hatrany eo aminao. Vavakitsika eo amin'ny fandarana indray amin'izao fotoana izao. Sotranao hatrany izay Andriamanitra renay, Andriamanitra mihainy Andriamanitra tia ny olona rehetra. Ary Andriamanitra izay tokony zavatra rehetra, tokony fahefana rehetra ianao Jesosy hatrany an-danitra kahakatỳ ambony tany aty. Petraka manontolo ampelantanao indray ty fotoana androany ty, ka io ny tsirairay avy mifanainao masina an'olo ary mifanainao masina Jesosy andray an-tanana ny zavatra rehetra. Dia amin'ny andaranao Jesosy mbole zavatra izany misotranao satsay ny amin'ny zavatra rehetra ho atanao amin'ny andeha tiarity amin'ny andarana Jesosy. Amen. Ira ataontsika dia andro fitsarana. Vavaka ndretsika melony aneresantsika ny tenin'Andriamanitra. Andriamanitra dia teny amintsika mandraka hariva ary manaka ambara mandraka hariva.
Atany amin'ny Genesis ka hatramin'ny Apokalipsy dia tsy nitsahatra ny teny mihitsy Andriamanitra ary manakambara hatrany hatrany amin'ny olona rehetra. Noho izany manakambara amiko sy aminao indray ny Tompo amin'ny tian'io etiko dia hivavakantsika mba Andriamanitra mihitsy no hiteny amin'ny alalan'ny mpanompony iray amin'izao fotoana izao. Vavakantsika rehetra Tompoko. Dia amin'ny anaranao Jesosy zanak'Andriamanitra mbola hivavahanay ankehitriny indray. Misaotra anao koa izay raha mbola afaka nanompo anao tamin'izany hira fiderana izany. Manakambara aminay indray ianao dia taio indray ny mpanomponao izay ampitondrainao izany afatra izany. Afatra velona, afatra mahery ary tena afatra avy aminao mihitsy no tianay hore, tianay mba hanaitra ny fo mampananay ary tonga nay atsiaro Andriamanitra fa ianao no Andriamanitra izay mampiverina ny fon'ny olona aminao indray. Mitenena Jehova fa vonona iainao anao indray izay amin'tian'io ity dia amin'ny anara maherinao Jesosy. Halleloia. Amen. Andre ny tenin'Andriamantsika amin'izao fotoana izao. Ry havana, anio dia resaka fahefana amin'ny zavatra anankiray izay ananan'i Jesosy. Dia ny fahefana hitsara ny olombelona rehetra. Dia resaka kely anio fahefan'i Jesosy amin'ny fitsarana ny olombelona io any. Dia raina ny Tompo, Jauna toko 5. Jauna toko 5. Ny 7:20. Ary nomeny fahefana hitsara koa izy, satria izy no zanak'olona. Makitsika eo amin'ny 20 ka hatramin'ny 7:20 dia verenantsika ny 7:20. Fa ny ray tia ny zanaka ka naneho azy ny zavatra rehetra izay ataony tenany, ary asa lehibe noho ireny no asehony azy mba ho gaga ianareo. Fa toy ny ray manangana sy mamelona ny maty, dia tahak'izany koa no amelomany zanaka izay tiany. Fa ny ray aza tsy mitsara olona, fa ny fitsarana rehetra dia nomeny ny zanaka, mba hanajany ny olona rehetra ny zanaka, tahaka ny fanajana ny ray izay tsy manaja ny zanaka dia tsy manaja ny ray izay naniraka azy. 7:20. Ary meny fahefana hitsara koa izy, satria izy no zanak'olona. Jesosy nomena ny fahefana rehetra ny an-danitra sy etỳ amin'ny tany. Ao anatin'izany fahefana feno izany ny fahefana hitsara. Ny Baiboly dia miteny sy miresaka momba ny fitsaran'Andriamanitra. Hoy ny Baiboly, zava-misy ny fitsaran'Andriamanitra. Ny mpamaky ny Baiboly dia mahita fa efa nanao fitsarana eto ambonin'ny tany Andriamanitra. Voalaza ao amin'ny tantara izany. Ny famaliny ny fahotana sy ny fahadisoana izay nataon'olombelona. Rehefa tsy ain'Andriamanitra no sakanana ny olona amin'ny fanaovana fahadisoana sy fahotana. Bokin'ny Hebreo toko 2 ny 1 sy 3 dia miteny hoe samby voavaly marina avokoa ny heloka rehetra sy ny fahadisoana rehetra. Izany ny voalaza amin'ny Hebreo.
toko faharoa, indininy faharoa. Fa raha mafy ny teny izay nampilazaina ny anjely, ka samy voavaly marina avokoa ny fahadisoana sy ny tsy fankatoavana rehetra. Hoy Paoly, Romanina toko fahaenina andininy fahatelo amby roapolo. Fahafatesana no tambony ota. Ary eo amin'ny Galatiana toko fahaenina andininy fahafito, fahavalo, Paoly, mpanompon'Andriamanitra, amin'ny fahafantarany an'Andriamanitra, dia miteny zavatra toy izao. Andiny fahafito. Aza mety ho fotana ianareo, Andriamanitra tsy azo azoazina, fa izay afafy ny olona hotsinjainy koa. Izay mamafy ny nofony, dia jinja fahasombana avy amin'ny nofo, fa izay mamafy ny fanahy, dia jinja fiainana mandrakizay avy amin'ny fanahy. Mamaky ny Baiboly ianao, hitanao ny fitsarana izao tontolo izao tamin'ny andro ny Noa. Naringany tamin'ny safotrano ny olona rehetra, fa Noa valy mianaka ihany no novonjeny. Satria hitany fa marina sy nanatsiny teo anivon'ny taranaka ny arabelona taminy, niara nandeha tamin'Andriamanitra Noa, nahita fity tamin'Andriamanitra izy. Mitantara ny finoany Noa ny Baiboly. Voasoratra ao zany azonao vakiana ny bokin'ny Genesis toko fahaenina, toko fahafito, Hebreo toko faha 12, ary Ezekela toko faha 20. Hitantsika tao aorianan'izay koa ny fitsarana ny Sodoma sy Gomora, nandatsan'Andriamanitra afo avy any an-danitra, Lota marina sy ny zanany rovavy no novonjena. Efa mitsara olona teto amin'ity zao tontolo zao ty Andriamanitra, ka raha ho resantsika tsiraray ireny dia ho lany ny andro, fahotana sy ny valina. Misy ary ny fitsaran'Andriamanitra, fahamarinana ampianaran'ny Baiboly eo loha hevitra io. Saingy vitsy ny mpamaky ny Baiboly no mandinika sy mianatra momba ny fitsaran'Andriamanitra. Vitsy koa no mpitoroteny izay mitory ny momba ny fitsaran'Andriamanitra. Mivavaka isika mba ho maro anie ny mpianatra ny Baiboly hianatra momba ny fitsaran'Andriamanitra. Ary ho maro ny mpitoroteny ho tonga hanao zava-dehibe ny fitoriana ny fitsaran'Andriamanitra. Raha miresaka fitsaran'Andriamanitra dia tsy maintsy miresaka ny fahatezeran'Andriamanitra. Miresaka ny fitsaran'i Kristy, miresaka ilay andro fijinjana, izay afafon'ny olona ohatsin'izay. Fanambarana toko 7:12, fanambarana toko 7:12, indiny 7:12, somary lavalava ihany nefa dia zatsika ho vakiny.
Fanambarana toko 7:10. Ary indro nahita raona fotsy aho, ary nisy tahaka ny zanak'ondry nipetraka teo ambonin'ny raona. Izy nisatroka satraponinahitra volamena sady nitana fijinjana maranitra teny an-tanany. Ary nisy anjely iray koa nivoaka avy tao amin'ny tempoly, niantso tao amin'ny feo mahery ka nanao tamin'ilay nipetraka teo amin'ny raona hoe: "Arsoy ny fijinjanao ka mijinja, satria tonga ny fotoana fijinjanao." Fa masaka ny vokatry ny tany. Dia naroso n'ilay nipetraka teo ambonin'ny raona tamin'ny tany ny fijinjany ka voajinja ny tany. Ary nisy anjely iray koa nivoaka avy tao amin'ny tempoly tany an-danitra, ary izy koa nanana fijinjana maranitra. Ary nisy anjely iray koa nivoaka avy teo amin'ny altara, ary nanana fahefana tamin'ny afo izy, ary niantso le nanana ny fijinjana maranitra tamin'ny feo mahery izy, nanao hoe: "Arsoy ny fijinjanao maranitra ka ngony nisy sampam-boaloboka eo amin'ny tany, fa masaka tsara ny voalobony." Ary naroso n'ilay anjely tamin'ny tany ny fijinjany ka nangoniny ny voaloboko ny tany, ka nazerany tao amin'ny famiazana lehibe, dia fatezeran'Andriamanitra. Ary voahitsaka teny ivelan'ny tanàna ny famiazana, ary avy teo amin'ny famiazana dia nisy rà nandifotra hatramin'ny lamboridin-tsoavaly, ka dia lasa hatramin'ny 100 miresaka ny amin'ilay fijinjana lehibe, fitsarana izay ho ataon'Andriamanitra. Ny andro fitsarana. Ny andro fitsarana, fotoana fitsarana, zava-miafin'Andriamanitra io. Andriamanitra no manendry andro anaovan'ny fitsarana, na fitsarana ny ranona, na fitsarana an-dranona, na fitsarana tanàna, na fitsarana fiangonana, na fitsarana zao tontolo zao. Asan'ny apôstôly toko 7:10 misy teny manao hoe 1:30, satria efa nanendry andro ray izy izay hitsarana izao tontolo zao amin'ny famarinana, amin'ny alalan'ny lehilahy iray voatendriny, ka efa nanome antoka ny olona rehetra izy tamin'ny nananganany azy tamin'ny maty. Safadoboko. Raha miresaka fitsaran'Andriamanitra isika, mety misy manontany: roviana. Na tsy mahafantatra, ianao tsy mahafantatra. Raha mahafantatra tsika, sombotsombony ihany. Tamo amin'ny fitsarana ny tany, ny olona ho tsaraina moa no mandidy hoe tsara ho amin'izao daty. Ny mpitsara no mandahatra hoe tiany ny fiantsonanao fa miatrika fitsarana ianao amin'izao daty. Zoan'ny mpitsara izany. Koa raha manontany ianao hoe ny fitsaran'Andriamanitra, roviana. Dia mieritreritra tsika hoe ny tompony mahalala, mahafantatra. Na misy fantatsika ihany aza ny sombotsombony arak'izay ampianaran'ny Baiboly, dia mitoetra ho zava-miafin'Andriamanitra izany. Tahaka ny tsy afantarantsika hoe hatreto ny fetrandro iainanao.
tonga eto ambony tantsika, mahalala fa ho faty, fa ny fotoana ialana dia zava-miafina. Ny boky ny mpitoriteny toko 7:3 voalohany dia milaza fa samy manana ny fotoanany avokoa ny zavatra rehetra. Ny tompony mahalala ny fotoana hitsarany ny olona rehetra, zava-miafin'Andriamanitra zany. Fa izao fotsiny ny Baiboly dia miresaka ny andro fitsarana izay ho avy. Tsy fantatra ny fitsaran'Andriamanitra. Misy fitsarana miatra ankehitriny, misy fitsarana mbola ho avy, ary misy fitsarana miatra ho an'ny olona manokana, fa misy fitsarana miatra faobe. Romanina toko 2 ny 9 ka hatramin'ny 9. Romanina toko 2 9:5. Fa ny ditranao sy ny fonao tsy mibebaka no reketany fahatezeranao ho anao amin'ny andro fahatezerana sy fampisehoana ny fitsara-marin'Andriamanitra. 9 izay amaly ny olona rehetra araka ny ataony. Ny mpitoriteny toko 7:5 ny fony endry dia malala ny fotoana fitsarana. Mieritreritra io fotoana fitsarana io, mitory ny fitsarana ho avy ireo olo-mason'Andriamanitra ao amin'ny Baiboly. Samuela 2:2 Jehova hitsara ny fahazan-tany. Tantara 2:17 avy Jehova hitsara ny tany. Ny boky ny Salamo koa azo lazaina hoe boky ny faminaniana koa izy io, boky ny tononkira, dia miresaka koa ny amin'ny fitsarana. Salamo 7 ny 9:8 Jehova hitsara ny olona, Jehova ho tsarao aho araka ny famarinako sy ny tsy fananako tsiny. 9:10 mitsara ny marina Andriamanitra ary tezitra isan'andro amin'ny ratsy fanahy izy. Salamo 7 ny 9:8 ary tsara izao tontolo izao amin'ny famarinana izy, hitsara ny olona amin'ny fahitsiana izy. Salamo 5:7 2 rehefa ndray ny fiangonana aho dia hitsara marina. Salamo 4:7 ny 10:10 lazao any amin'ny jetilisa fa manjaka Jehova ho voorona koa izao rehetra izao, ka tsy ho etsehana, hitsara ny olona amin'ny famarinana izy. 10:17 eo anatrehan'i Jehova fa avy izy hitsara ny tany rehetra
hitsara zao tontolo zao amin'ny hitsiny izy ary ny olona amin'ny famarinana. Salamo fa 8:10 ny 7. Eo anatrehany Jehova avy hitsara amin'ny tany izy, hitsara izao tontolo zao amin'ny famarinana izy ary ny olona amin'ny fahitsiana. Teny faminaniana ireo mampiseho f'Andriamanitra ho avy hitsara, hitsara ny tany, hitsara izao tontolo zao, hitsara ny firenena, hitsara ny fiangonana, hitsara ny mpanompon'Andriamanitra, hitsara tsika. Jesosy nomena fahefana hitsara. John mpanao batisa dia niresaka momba ny io famarinana io. Ao Matteo 7:1-10 nitory fibebahana i John ary nisy antony lehibe nitoriany ny fibebahana. Nitaonany olona amovo amendrika ny fibebahana izy, niresaka ny amin'ny fahatezerana ho avy izy. Koa raha nahita ny fariseo nanantona ny batisa, izany manoro hevitra anareo handositra ny fahatezerana ho avy. Indro mipetraka amin'ny fotony azo ny famaky koa ny azo rehetra tsy mamoavoa tsara dia ho kapaina. Ilay famaky mipetraka ikapa ny azo tsy mamoavoa tsara dia fomba nentin'ny John ny teny ny amin'ny fitsaran'Andriamanitra. Vakeo Matteo 7:1-10, 7, Luka 7:1-7. Famaky mipetraka ikapa ny azo tsy mamoavoa tsara. Le azo tsy mamoavoa tsara dia fiainan'ny olona tsy mamoavoa mendrika ny fibebahana rehefa nitoriana ny fibebahana. Jesosy Kristy koa dia niresaka ny amin'ny fitsaran'Andriamanitra. Nitory izany izy. Ao amin'ny John 7:9-10 dia hoy Jesosy, John 7:9 dia toizantsika fa nitiavan'Andriamanitra indrindra izao tontolo zao ka nomeny ny sanany latokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy fanana fiainana mandrakizay. Fa Andriamanitra tsy naniraka ny zanaka ho amin'izao tontolo zao hanameloka izao tontolo zao, fa mba minjeny izao tontolo zao amin'ny lalany izay mino azy tsy ho elohana, dika hoe tsy ho tsaraina, fa izay tsy mino kosa dia vao voaheloka raha teo, satria tsy nino ny anaran'ny zanaka natokan'Andriamanitra izy. Zao no fanamelohana, fitsarana, fa tonga amin'izao tontolo zao ny mazava, nefa aleon'ny olona maizina toy izay ny mazava, satria ratsy ny azy zany. 9:30 izay mino ny zanaka manana fiainana mandrakizay, fa izay tsy mino ny zanaka dia tsy hita fiainana, fa ny fatazeran'Andriamanitra mitoetra eo aminy. Teny nilazany Jesosy ny amin'ny fitsarana eo. Nanao fampianarana momba ny fanoharana maromaro izy. Raha mandinika isika ao Matteo 7:4-7 fanoharana miresaka fitsarana. Matteo 7:4 ka hatramin'ny 9:10 lavabe io. Fantsaka ny lanitra dia tahaka ny lehilahy anankiray izay namafoa tsara tany an-tanimbolony. Toy izy tsara fa nisy namafoa ratsy, dia resany ery ambanimbany ery
dia hoe 7 ny tanimboly dia izao tontolo izao, ny voatsara dia zanaky ny fanjakana, fa ny tsiparifary dia zanak'ilay ratsy, fa ny fahavalo zay namavy izany dia ny devoly, ka ny fararano dia fataperan'izao tontolo izao, ary ny mpijinja dia ny anjely. Koa tahaka ny anangonana ny tsiparifary sy andoroana azy amin'ny avo, dia toy izany no atao amin'ny fataperan'izao tontolo izao. Zanak'olona, 7 zanak'olona niraka ny anjeliny, ary reny anangona sy amoaka ao amin'ny fanjakana ny zavatra amina fotoana rehetra mba amin'izay manao eloka. Dia ny mpiaza any amin'ny fandoroana lehibe mirehetra fo izy any no isy fitomanina sy fikotroanify. Ary amin'izany ny marina dia mirapiratra tahaka ny masoandro amin'ny fanjakan'ny lanitra izay manatsofina oka oeto miaino, oka iaino. Eo amin'io Matio 3:10 ihany dia miresaka izy ny amin'ilay arato-tariana, eo amin'ny 7:70, ary koa ny fanjakan'ny lanitra dia tahaka ny arato-tariana izay nalatsaka tao amin'ny ranomasina, ka navory samy hafa karazana rehetra, ary efa feno izany dia nitariana hoeny an-tanety, ka dia nipetraka ny olona ny fantona ny tsara ataony aokarina fa ny ratsy nariny. Dia tahak'izany no isy amin'ny fataperan'izao tontolo izao ivoaka ny anjely, ka navaka ny ratsy fanahy isaraka ny marina, dia anipy any amin'ny fandoroana lehibe mirehetra fo izy, any nisy fitohanina sy fikotroanify. Miresaka fitsarana amparany, fanavahana ny tsara sy ny ratsy, ny marina sy ny tsy marina, ny nateraka indray sy ny tsy nateraka, ny zanaka ny devoly sy ny zanak'Andriamanitra, ny mitoetra ao amin'ny tompo sy ny tsy mitoetra ao amin'ny tompo. Fanavahana, miresaka fitsarana eo. Ary eo Matio 2:20, ny amin'ilay fanasan'ny fampakaram-bady, dia ny fanimpazana ilay lehilahy nitondra akanjo tao amin'ny fampakaram-bady, tsy nitondra ny akanjo fitafy tokony hoentiny tao amin'ilay lanonana, dia nahazo ampamoaka hoe ry sakaiza, maninona ianao no tonga eto, nahoana ianao tsy mitondra ny akanjo fitondra tamin'ny fampakaram-bady? Dia voaroka eny ivelany. Miresaka ny amin'ilay virjina 10 ao amin'ny Matio 5:22 ka hatramin'ny 7:10, ny vonona niditra miaraka tamin'ny mpapakatra, fa ny 10 kosa izay tsy vonona ny raikiraiky dia no lavina. Matio 5:22-7:30, ny amin'ilay hitanao tsara ilay hoe fizarana talenta, ny amin'ilay mpanompo ratsy nandevina ny talenta, ary efa tonga ilay tompony izay nametraka talenta taminy dia namotipototra hoe talenta zao no meko anao, inona ny nataonao? Dia ireo nomena 3 dia nahita zavatra notenenina, ary nahazo fakasitrahana tamin'ilay tompony ka nanao hoe tsara izany ry mpanompo tsara sady matoky, midiry amin'ny fivalian'ny tomponao. Fa ilay mpanompo ratsy kosa nandevina ny talentany, dia be resaka teo ranamariny teo, kanefa dia niaran'ny fanamelohana sy fitsarana izy, dia nisorona tamin'ilay kely ananany, dia nomena ny hafa ary izy voaroka. Matio 5:30 ka hatramin'ny 9:20, Jesosy Kristy ho avy anavaka ny olona rehetra ho amin'ny kilasy roa. Lazainy hoe ondry sy osy, ny ondry nataony eo ankavanana ary ny osy nataony eo ankavia. Dia nanana tena izy no tenenina tamin'ireo ankaviany, ianareo tsy nanao an'izao. Nanana tena izy no tenenina tamin'ireo ankavanana, ianareo nanao zao. Le tao amin'ny ankavia voaroka any amin'ny fahaverezana mandrakizay, fa ny tao amin'ny ankavanana kosa lasa makany amin'ny fiainana mandrakizay. Endrika toroteny momba ny fitsarana izany. Jesosy milaza fa isy fitsarana enjana. Fitsarana enjana mafimafy kokoa ny anjony olona sasany raha mitaha amin'izay nanjony olona tao Sodoma sy Gomora. Hitantsika izany ao Matio 10,
ny 17 ka hatramin'ny 15. Mateo 17 ka hatramin'ny 15. Koa raha mendrika ny ao an-trano dia oka ho amin'ny fiadanana tononareo, fa raha tsy mendrika izy dia oka iverina aminareo ny fiadanana voatononareo. Fa zay tsy handray anareo na tsy hainy ny teninareo, raha miala amin'izany trano na tanàna izany ianareo, dia hitsano ny vovoka amin'ny tongotrareo. Fa lazaiko aminareo marina dia marina tokoa fa moramora kokoa ny ho amin'ny tany Sodoma sy Gomora amin'ny andro fitsarana noho ny amin'izany tanàna izany. Efa mba noeritreretintsika ve ho toko izay ndininy eo hoe loza manahoana moa ny fandavana ny mpitondra hafatra ny filazantsara mitondra famonjena raha tsy enona izy, raha tsy enona. Hoy Jesosy raha tsy handray anareo na tsy hainy teninareo, ka raha miala ao amin'izany trano na tanàna izany ianareo dia hitsano ny vovoka amin'ny tongotrareo. Fa lazaiko aminareo marina dia marina tokoa ho moramora kokoa ny ho amin'ny tany Sodoma amin'ny andro fitsarana noho ny amin'izany tanàna izany. Manao vavaka fifonana ho an'ireo izay tsy mandray ny filazantsara, satria tamin'ny lozany ny fatezeran'Andriamanitra mihoatra noho izay nanjoany Sodoma izy ireo. Izay mahatonga an Paoly miteny fa ny filazantsara anitra mitondra fahafatesana ho amin'ny tsy mino, fa anitra mitondra fiainana ho an'ny mino. Ary izay mahatonga an Petera hoe tsara raha tsy nalala, tsara raha tsy nandre, toy izay nandre fa tsy nakato. Zavatra tsy takatra ny saiko zany, Andriamanitra mahalala izay taony amin'izany. Fa Baiboly io, tenin'Andriamanitra io. Mateo 1:10. Mateo 1:10 eo amin'ny 9:20 dia toizatsika. Fa tahaka ny inona no noharako ity taranaka ity, tahaka ny ankizy madinika mipetraka eny an-tsena izy, izay miantso ny namany, ka manao hoe efa nitsoka sodina taminareo izay, nefa tsy nandia ianareo, efa nanao fisaonana izay, nefa tsy nitehitratra ianareo. Fa tonga Jauna tsy nihinana tsy nisotro, hoy ny olona manana devoly izy. Tonga ny zanak'olona nihinana ny sotro kosa, dia hoy ny olona indro fantrapiti anina sy mpisotro divay sakaizan'ny mpamoretra sy ny mpanota, fa ny fahendreny dia amarin'ny asany. 9:20. Ary tamin'izany dia vonteny mafy ny tanàna izay nanaovany akamaroany asa lehibe izy, satria tsy nibebaka ireo, ka nanao hoe lozanao ry Korizina, lozanao ry Betseda. Fa raha tamin'ny Tiro sy Sidona no natao ny asa lehibe izay natao teo aminareo, dia efa nibebaka tamin'ny lamba fisaonana sy ny lavenina ireny. Fa lazaiko aminareo fa moramora kokoa ny ho an'ny Tiro sy Sidona amin'ny andro fitsarana noho ny aminareo. Ary ianao ry Kapernaume, izay sandratra trany an-danitra, hietra trany amin'ny elo ianao. Fa raha mba tany Sodoma no natao ny asa lehibe, ny évangélisation izay natao teo aminao, dia naharitra mandrakona. Lazaiko aminao fa moramora kokoa ny amin'ny tany Sodoma amin'ny andro fitsarana noho ny aminao. Jesosy miresaka ny amin'ilay hoe andro fitsarana. Misy fitsarana mafy mihoatra no izay natao tao Sodoma no atao amin'izay andro izay. Jesosy no mpitsara. Ao Mateo 2:20, ny 9:20, misy zavatra mahavariana ity. 9:20.
fa tahaka ny toeran'ny Jona atelona sy atelonandro sy atelonalina tao akibon'ny trozona, dia toy izany ny toeran'ny zanak'olona atelonandro sy atelonalina ao anatin'ny tany. Ny olona tany Ninive hiara-mitsangana amin'ity taranaka ity amin'ny andro fitsarana nameloka azy. Tsy nieritreretinao mihitsy. Ny mponina Nive hitsangana, hiaraka hitsangana. Ilaza hoe reo izay ene toriteny re mandeha ihany nataony Jona taminay dia nibebaka izay e. Tsy nisy toriteny hoe vonjeny Jesosy sasana oravana Ninive afaka telona fa lehibe ny fahotana. Toriteny tsotra ohatra izany fotsiny dia nibebaka ny mponina tao Ninive. Fa ity taranaka ity mandre toriteny maro, fa manamafy ny fony, manakipy ny masony, manalalidalofana ny sofiny, tsy mety miala amin'ny faratsiny. Hitsangana ny mponina Ninive anameloka azy. Ary raha toy isatsika eo teny eo dia hoe ny mpanjaka vavy ny Seba koa dia hitsangana hiaraka mitsangana amin'ity taranaka ity 2:7. Ny mpanjaka vavy avy any Antsimo hiara-mitsangana amin'ity taranaka ity amin'ny andro fitsarana ka nameloka azy. Avy tany afarany tany izy iainy ny fahendren'ny Solomona, nefa misy lehibe noho ny Solomona. Loza ho an'izay manao tsirambina ny androm-pahasoavana. Ireo dia efa volombelona fa Jesosy milazany amin'ilay fitsarana, andro fitsarana, andro hitsangana ny mpiapanga. Tsy ny devoly ny apanga, devoly ianao ny etony. Ireto olona avy any tany Sodoma, tany Ninive, mpanjaka hitsangana koa anameloka. Hoy ny teny Paul ao amin'ny Tesaloniana, ovaka itsika ity teny ity. Tesaloniana 2:1. Amin'ny afo midedadeda amaly izay tsy mahalala an'Andriamanitra sy tsy mankatony filazantsara Jesosy Kristy tompontsika, izay ho faizina amin'ny fandringanana mandrakizay avy amin'ny fanatrehany tompo sy ny voninahitry ny heriny. Mahitsika ao Mateo 10:17-18 hoe aitsano ny vovoka amin'ny tongotrareo. Za aloha tsy mbola nanao an'izany mihitsy hatramin'izay iko ny mihitsana ho azy eo rehefa mandeha anao dia efa mihitsana ho azy eo, fa mivavaka hiapanga azy. Fa ny apôstôly nanao amin'ny asan'ny apôstôly 13:7-20 nandroaka ny Barnabasy sy Paoly ny tanàna, ary dia ny teny izy ireo ahitsanay ny vovoka amin'ny tongotra io izay hiapanga anareo. Rahalahy sy anabavy, misy ilay fitsaran'Andriamanitra, fitsaran'i Kristy, miteny izany ny Baiboly. Ao amin'ny asan'ny apôstôly 7:20 ny andinin'ny 30 dia miresaka ny amina hoe manendry andro ray hitsarana izao tontolo izao amin'ny famarinan'Andriamanitra. Hitanao tsara eo asan'ny apôstôly 7:20 satria efa nanendry andro ray izy izay hitsarana izao tontolo izao amin'ny famarinana, ary izany natonga azy eo amin'ny 7:30 Andriamanitra ninitsy nijery ny any tsy fahalalana izany fa kehitriny izy mandidi ny olona rehetra naiza bebaka, satria isy fitsarana ho ataony dia mitona ny olona ho amin'ny fibebahana izy. Hebreo 10:10 ny andininy 4:20. Fa raha mini manota isika efa nazo fahalalana tsara ny marina dia tsy misy fanantotra noho ny ota intsony, fa fiandrasana matahotra amin'ny fitsarana ary fatezerana amin'ny rehetra izay andaniny fahavalony rehetra kosa. Izay manao tsinitsinina na lany Mosesy dia maty amin'ny teniny 20 na 3 ka tsy asiana famindrapo. Manahoana kosa ary
no amafia ny fampijaliana heverinareo tokony hiatra amin'izay nanitsaka ny zanak'Andriamanitra ka nanao ny rano fanekena izay nanamasina anazy ho zavatra tsy masina sady naniratsira ny fanahiny ny fahasoavana. Fa fantatsika ilaina hoe ny famalina zao no maly hoy Jehova ary koa hitsara ny olony Jehova zava-matahotra no azo ny tanan'Andriamanitra velona. Jehova hitsara ny olona. Asan'ny apôstôly toko 7:20 ka hatramin'ny 9:20. Loha hevitra nitoriany Paoly tamin'ny Andriamatoa Félix sy Ramatoa Drosila vatany ny fitsarana ho avy. Fitsarana ho avy. Asan'ny apôstôly toko 7:20 hitatsika 9:20 rehefa afakandro vitsivitsy dia tonga Félix sy Drosila vadiny vehivavy Josy ka napaka ny Paoly izy ka niaino azy mitory mikasika ny finoanan Jesosy ary nanandahatra ny amin'ny famarinana sy ny fahononana ny fitsarana ho avy izy dia nangovotra Félix ka namaly hoe mandehana aloha zao fa rehefa manam-potoana aho dia ampiantso anao indray. Eo ambany eo dia nanantena omeny Paoly vola izy. Paoly nitory ny finoanan Jesosy, nitory ny amin'ny famarinana, nitory ny amin'ny fahonona tena, nitory ny amin'ny fitsarana ho avy. Misy zany io fitsarana ho avy io, Jesosy ny mpitsara. Fitsarana ataon'ilay mpitsara marina izany. Raha ho Andriamanitra ao amin'ny Timoty 2:4 izao no nambaran'ny Paoly miteny zavatra toy izao izy. Petera Timoty 2:4 ndininy voalohany. Ko eo anatren'Andriamanitra sy Kristy Jesosy Tompo izay tsara ny velona sy ny maty amin'ny fisehoany sy ny fanjakany no andidiko anao. Mino an'io fitsaran'Andriamanitra io ny apôstôly Paoly. Ho tonga amin'ny fotoana io hoy izy. Ary eo ny andininy 5 ka hatramin'ny 9 dia hoy izy. Efa vonona ny atolotra aho izao ary mby akaiky ny fotoana ilako. Efa niadiny ady tsara aho, efa nantanteraka ny fiazakazako aho, efa nitahiry ny finoana aho. Atro zao dia terisina ho ny satroboninahitry ny famarinana zay omeny Tompo mpitsara marina ho amin'izay andray ary tsy ho ihany ho an'izay rehetra tia ny fisehoany koa. Paoly ny fitsarana ho avy ho tonga amin'ny fotoanany miresaka an'io izy tahaka nanendrena n'olona ho vatindray mandeha rehefa afaka zany dia izy fitsarana. Amin'ny fiavian Jesosy dia izy fitsarana. Jesosy mpitsara, Tompo mpitsara marina ho ahy. Petera koa dia nino ny fitsarana io ary zao ny teniny ao amin'ny asan'ny apôstôly. Asan'ny apôstôly toko 10 ny 2:12. Ary nandidy anay izy hitory amin'ny olona ka hijoro vavolombelona fa izy no voatendry n'Andriamanitra ho mpitsara ny velona sy ny maty. Jesosy ninony Petera fa mpitsara. Ary ao amin'ny Petera 2:13 dia mbola nresan'ny Petera ihany koa io fa Jesosy Kristy no mpitsara. Dia raha ho Andriamanitra Alleluia. Ny manaitra dia nitenenan'ny Petera hoe Petera 1:17 ary tonga ny fotoana tsy maintsy hiatombony ny fitsarana ao an-tranon'Andriamanitra raha miatomboka
voalohany amintsika izany dia olona nahoana kosa dia anahoana kosa ny hafarana izay tsy makatony filazantsara n'Andriamanitra. Ary saika tsy voavonjo ny marina, aiza lisehony tsy araka n'Andriamanitra sy ny mpanota. Petera voalohany toko 2:17 mpitsara marina. Nambara ny hafa koa izany. Nambarany Paul, nambarany Jakoba koa izany. Fitsaran'Andriamanitra. Alasy anabavy. Ho an'ny olona tsy mino, tsy malala fa tsy ny zavatra hita maso, dia tsy misy zavatra fantany amin'izany fitsaran'Andriamanitra izany. Fa izaho kosa mitaonanao afantatra eto fa misy ny fitsaran'Andriamanitra. Izy ny malala ny andro sy ny fotoana. Raha miresaka ty hoe tonga ny fotoana tsy maintsy eto ambony fitsarana ao an-tranon'Andriamanitra. Ahoana re izany? Vakio asan'ny apôstôly toko 7:12, Timoty 2:4 Jakoba 2:2 ary Hebreo 2:17. Fitsarana tsy azo antosirana io. Fitsarana tsy azo antosirana io. Fitsaran'Andriamanitra marina io. Ampony dosie ny rakitra eo am-pelatanan'Andriamanitra momba ny fiainantsika hitsaranantsika. Fitsarana makasika ny zava-miafinao io, zava-miafintsika io, tsy ambaratelontsika io, ny fikasany fo sy ny eritreritra rehetra io. Voasoratra ao amin'ny bokinao ny andro voatendry. Na le andro voatendry ny siko, ny sinao teto ambonin'ny tany dia voarakitra ao anatin'ny boky. Ny fiainanao rehetra dia voarakitra ao anatin'ny boky. Ny fanany Jehova ao anatin'ny olona no jiron'Andriamanitra. Ary misy vavolombelona marobe manodidina antsika manara-maso ny fiainantsika. Misy maso iray mijery anao. Seza fitsaran'i Kristy. Miteny sy miresaka an'io Paul, ho jerentsika io. Romanina 4:4. Romanina 4:4 miresaka ny amin'ny seza fitsaran'i Kristy Paul. Eo amin'ny andininy 5:10. Fa izany nahafatesan'i Kristy sy nitsanganany ary navelomany indray mba ho tompony maty sy ny velona izy. Fa nahoana ianao no mitsara ny rahalanao, ary nahoana ianao no manao tsinitsinina ny rahalanao, fa samy iseho ny loha ny seza fitsarany Kristy isika rehetra. Araka ny voasoratra hoe, raha velona koa aho ny tompo, ny lohalika rehetra andohalika amiko, ary ny lela rehetra anaiky an'Andriamanitra. Koa samy apomo an'Andriamanitra amin'ny tenany avy isika ry, tsy raray avy. Zaho, ianao, isika rehetra, iseho anoloany seza fitsarany Kristy. Andohalika avokoa, anaiky avokoa, marina ny apomo an'Andriamanitra amin'ny tenany avy isika rehetra. Tokony isaina n'ilay andro fitsarana isika. Aza miraharaha izay fitsaran'olombelona na mitoraka voninkazo anao azy fa tsy mahamarina anao zany. Tsy dia rainy olona fa zay dia rainy tompo. Aza miraharaha izay fanakianany olombelona koa fa ireny tsy mahavita, fa jereo lay tompo tsara marina. Malala ny fo, malala ny fikasany fo, malala ny zava-miafinao. Iseho
ao alohany seza fitsarany Kristy isika rehetra. Jesosy no mpitsara, izy no mena fahefana itsara. Kortiana farotoko fadimy, nindiny no fafolo. Fa isika rehetra dia samy tsy maintsy iseho miariary eo amin'ny seza fitsarany Kristy mba handraisany olona rehetra zay zavatra natao tao amin'ny tenany, ny zavatra natao tao amin'ny vatatsika. Inona moa no natao tao amin'ny vatatsika? Inona no zavatra niketsika natao tamin'ny tenatsika? Ny boky ny mpitoroteny dia miteny hoe azavely kasika ny nofinao ny ratsy. Fa ny atao rehetra hoentin'Andriamanitra amin'ny fitsarana avokoa. Inona no natao tamin'ny vatanao? Andiny fafolo. Fa isika rehetra samy tsy maintsy iseho miariary eo amin'ny seza fitsarany Kristy mba handraisan'ny olona rehetra zay zavatra natao tamin'ny tenany arak'izay nataony na tsara na ratsy. Fanambarana toko faharoa andiny fahatelo amby roapolo, za mandinika ny vozy sy ny fo mba nomenareo araky ny asanareo. Fanambarana toko faharoa amby roapolo andiny faharoa ambin'ny folo, avaingana ety tanako ny famaliko, amaliko ny olona rehetra araky ny asany. Tsy maintsy mena valiny ny asako, tsy maintsy handray ny valiny ny asako. Ianao koa tsy maintsy handray ny valiny asanao. Ny toetranao dia tsy maintsy aseho miariary. Na fenona taky ninona azy, ny toetra iariary. Tsisy azo afeny, tsisy takona zay tsy ho hita, na miafina zay tsy ho fantatra. Jesosy no mpitsara, ary mpitsara marina. Lozany farsao mpiatsara velatsy ho izy. Lozany zay miatsara velatsy foana. Angamba tsisy miatsara velatsy eto. Rehefa nampianarana namasitena hiady amin'ny fiatsaram-belatsy, miala mitoetra taloha atamahela, tsisy mpiatsara velatsy. Israelita tsy misy fitaka avokoa any. Dia raha Andriamanitra ao amin'ny Kortiana voalohany toko fahaefatra misy teny, toko fahaefatra andininy fadimy. Ary amin'izany aza mitsarana inona alohan'ny fotoana mandra-piavin'ny tompo zay ampiariary ny zavatra takona ao amin'ny maizina ka ampiseho ny hevitry ny fo dia samy azo derany avy amin'Andriamanitra ny tsiraray. Timoty faharotoko faefatra andiny fahavalo. Eto ary ady teny, Jesosy Kristy no mpitsara, tompony fahefana amin'ny fitsaran'Andriamanitra, tompony fahefana amin'ny fitsaran'ny lanitra, tompony fahefana amin'ny fitsarana ho avy. Jesosy, haleluya. Verina kely mamaky an'i Jauna isika toko fahadimy, ny andininy roa amby roapolo. Fa ny ray tsy mitsara olona, fa ny fitsarana rehetra dia nomeny ny zanaka. Ary ny andiny fafito amby roapolo, ary nomeny fahefana itsara koa izy satria izy no zanak'olona. Ry havana, lasa ny fotoana, tsy azo tazomina ny fotoana. Misaotra amin'ny tompo noho ny fotoana izay nomeny antsika. Ho ahy manokana nafahako ny tory tamin'ny tenako, taminareo koa. Ho anao, ianao izay niaino. Jesosy no Andriamanitra mahery, tompony fahefana rehetra ny an-danitra ty an-tany. Manana fahefana feno Jesosy. Tsy fahefana amin'ny devoly na amin'ny aretina ihany na manafaka amin'izany ihany izy. Tsy hoe fahefana manova fiainana tonga n'olom-baovao ihany. Tsy hoe fahefana manasitra na aretina ihany. Tsy hoe fahefana amin'ny valim-bavaka sy fitahiana. Fa izy koa dia tokony fantatrao fa manana fahefana itsara. Manana fahefana itsara na ankehitriny na amin'ny avy, manana fahefana itsara. Izao ny torohevitra homeko anao raha sitraka ao.
manoloana ny teny raitsika, mila mandihy ny teny isika isan'andro. Io aneny mahatonga amin'ny Paoly ny teny, asiko mafy ny tenako mba ho mangana, andevoziko fandrao ny toro tamin'ny sasany aho ka ho lavina ny tenako. Io lehilahy lohan'ny mpanota novonjena tonga apôstôly feno ny fahasoavana io, dia nanompo tamin'ny kovotra ary nisy mafy ny tenany, fandrao aho izy ny toro tamin'ny sasany ka ho lavina. Tsy hoe za io apôstôly lehibe, za io nisy fandiny tena. Ary zany no nandranany antoka tamin'ny farany hoe atolotra ho faty aho zao, efa nantanteraka amin'ny fiazakazako aho, tahiry ny finoko aho, zao dia tsapako azoko antoka, fa niterizina ho aho sady mponinahitra ny fiaina. Omeny tompo tsara marina ho aho, ary tsy ho ahy ihany ho an'izay rehetra tiany fisehoniko. Mila mandihy ny teny, manoloana ny fisiany fitsarana zay ho atretsika. Alaminy ny fiainanao, ibebao ny ota tokony ibebahana, momasa ho foamendrika ny fibebahana, dia ny zao itsoro ny fahotana, zay manafina ny fahotana tsy ambiny, mitsotra mafoiazika maso famindrapo. Mifinady ny zao, mihavana amin'Andriamanitra dia ny zao. Diny zao dia alefaso ho tsarain'ny Kristy ny fahotanao sy ny dosay mombanao. Alamino ny zavatra rehetra. Misy teny manao hoe ny sasany mandefa ny fahotany meloa any amin'ny fitsarana, fa ny fahotany sasany manaraka aoriana. Zao dia oka ivavaka angataka famindrapon'Andriamanitra mba hamelany helikao, anadiovany ianao ho afaka amin'ny fahotana, ataovy azo antoka fefa vita voalamina tamin'ilay avoka tsara indrindra ny mombanao. Ny voakan'ny tany dia miasa amin'ny fotoana fitsarana, fa ny avokan'ny lanitra dia miasa dia ny mbola tsy tonga ny fitsarana. Satria ilay avoka io ihany no hitoetra ho tsara amin'ny andro fitsarana. Ankehitriny zao andro famonjena dia mipetraka ho avoka azo ifandaminana ny tompo. Fa amin'ny fotoana fitsarana tsy avoka intsony izy, fa tsara zay amaly ianao araky ny asanao. Jesosy ankehitriny manao ny asan'ny mpisorona be, manao ny asan'ny mpanelanelana lehibe, manao ny asan'ny mpisolo vava. Ao amin'ny Timoty 2:5, Hebreo 2:4, Hebreo 2:2, Jauna 2:2. Amin'ny andro fitsarana dia mitoetra ho tsara izy, petraka eo amin'ny sezany, mitsara, aseony ny zava-miavintsika, ny zavatra takony, aseony ny asantsika, ariariny ao. Tsy misy takona zay tsy. Ankehitriny no ny fahaizan'olombelona, ny satelita any amin'ny avoany dia mahavita manara-maso ny zavatra. Ary tsy mba fantatra koa ve moa reny fanara-maso reny, le radara ohatra, caméra ohatra, caméra de surveillance, mahita ny ataony. Mihoatra lavitra noho izany Andriamanitra, mahita ny miafina. Tsy misy takona zay tsy hita, na miafina zay tsy ho fantatra. Voasoratra ao amin'ny boky avokoa ny zavatra rehetra. Marka 5:2, Luka 5:7, miariary. Tapona ny vava rehetra hoy ny apôstôly Paoly. Sina raha lehilahy, ahoana natongavanao ito? Inao tsy mitondra ny tapona ny vava rehetra. Mandeha angena fotsiny toy ny ray mpimaso ny tantaram-piainanao. Inao le teto nangalatra vilia, inao teto nangalatra tany am-piasana, inao teto le nangalatra nyty, izay tsara sarona ary tsy hita. Aseona Andriamanitra amin'ny fotoana. Omenatra sy mangasiasy ny mpanao ratsy. Zany andro zany dia tahaka ny andro
afo mandoro ho an'ny mpanota, ary ny mpanota dia tahaka ny vodivary mainy ka ho dorany afo ka ho levony. Izao fotoana izao, fotoana iomanana. Anao zany amintsika Andriamanitra, miomana ianao amin'ny Jehovah Andriamanitra. Amosa toko 4:2. Asan'ny apôstôly toko 5:10 faraka amin'ny 30. Minoa an Jesosy tompo teo vonjeny ianao sy ny ankonanao. Romanina toko 5:1. Tsy misy fanameloana zay rehetra efa nibebaka ka manolotra ny fiainany ho an Jesosy. Ary mitoy makatoa ny tompo hatramin'ny farany. Romanina toko 5:4. Izy no nameloka ny olomba fidin'Andriamanitra. Andriamanitra no manamarina azy. Kristy Jesosy nefa maty sy nitsangana tamin'ny maty, mipetraka ao tany-kavanan'Andriamanitra, mifona ho azy. Mpitoroteny toko 2:20, 4:20. Zao ny farany teny hoy ny mpitoroteny: Andriamanitra no natahory ny didiny tandremo. Zany ny tokony ataon'ny olona, fa ny atao rehetra ny zava-miafina rehetra hoentina amin'ny fitsarana. Romanina toko 2:9. Ho tsaraina araka ny zava-miafina filazantsara. Koritiamina voalohany toko 4:10. Timoty voalohany toko 4:4. Hebreo toko 4:17. Ao amin'ny boky ny fanambarana miresaka ny zavatra iseho. Ijanona ovakiko ty dia iteny kely fotsiny ihany dia hitsahatra. Ho tohizako amin'ny manaraka indray. Dia raina ny tompo. Fanambarana toko 20. Ny 9:10. Ary hitako fa indro ny seza fiandrianana fotsy lehibe sy lay mipetraka eo amboniny, ny tany sy ny lanitra nandositra amin'ny tavany, ary tsy nisy itoerany intsony. Ary nahita ny maty aho, na ny lehibe na kely, nitsangana teo anatrehan'Andriamanitra. Ary novelarina ny boky, ary nisy boky ray koa novelarina. Dia ny boky ny fiainana izany. Ary ny maty dia notsaraina araka ny zavatra voasoratra ao anatin'ny boky, araka ny asany. Ary ny ranomasina dia namoaka ny maty tao anatiny, ary ny fahafatesana sy ny elo namoaka ny maty tao aminy. Dia samy notsaraina araka ny asany ny olona rehetra. Ary ny fahafatesana sy ny elo dia najepy tany amin'ny farihy afo, izany ny fahafatesana faharoa. Ary nisy tsy hita voasoratra teo amin'ny boky ny fiainana, dia najepy tany amin'ny farihy afo izy. Tsy misy olana dia ray aza ka tsy hita ao amin'ny lisitry ny very na ao amin'ny lisitry ny voavonjy. Voarakitra avokoa. Azakivy ianao ny asa ataonao rehetra. Pointy daholo reny. Pointy. Tiananao an'izao tamin'izao. Tiananao an'izao tamin'izao. Voarakitra. Maefabe mandrakariva amin'ny asan'ny tompo. Satria fantatrareo fa tsy foana ty akory ny fikelezana ro aina ao amin'ny tompo. Ataovy ho an'Andriamanitra zay rehetra ataonao. Ataovy. Halleluja. Ataovy tsy ilainy adera amin'izy, tsy ilainy adera amin'ny pastera, tsy ilainy adera amin'izy aza malahelo akory na tsy voaindraindra azy ianao, fa andraso ny fotoana hiterananao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Olombelona dia mety ilainao hoe izaho mba nanao an'izao nefa tsy nisy fakasotrana akory. Olona va ny ilaiko fitio i Paul? Raha mila fity amin'ny olona tsy mpanompon'i Kristy. Zay ataontsika dia mila fity amin'Andriamanitra isika. Manompo noho ny tompo aho. Manao zavatra noho ny amin'ny tompo aho. Miaritra noho ny amin'ny tompo aho. Mifaly noho ny amin'ny tompo aho. Satria misaina lay andro anankiray izay ifampiarahako amin'Andriamanitra. Anomezany valosoa. Dia raha Andriamanitra, tsy misy olona nandalo tamin'ity tany ity ka tsy ho fantatr'Andriamanitra izy. Na ny fitsarana hitondra famonjenanao, na ny fitsarana hitondra fahaverezana, dia tena ataon'Andriamanitra izany. Misy tsaraina mba homena valipite, misy tsaraina hoatsepy any amin'ny elo. Tsy maintsy mandalo fitsarana nefa mba
tsy solerika hoe fa nanininy olinona le fany fa zao n'Andriamanitra hoe zao nataony dia ajib any amin'ny elo izy dia mangina ny vava rehetra hoe marina Andriamanitra sy ny fitsarana. Ankehitriny ny fanahy masina dia mitondra fifohazam-panahy. Ny fifohazam-panahy eto ny fanahy masina mampieky vahotana, mampieky fitsarana, mampieky ny famarinana. Tsy misy fifohazam-panahy raha tsy misy fekeham-pahotana. Raha tsy mibebaka amin'ny fahotana ny mpanota dia tsy misy fifohazam-panahy zany. Na miblibla miteny tsy fantatra nefa tsy mafifo, na mienjerazera tahaka ny sasany aza ozotra nefa ozotra mivaralila makany amin'ny fahavetavetana sy ny fitsangatsanganana. Fekeham-pahotana. Na dia mitsambikimbikina midera aza miaraka amin'ny fahotana, miantso hoe haleluya, misy fahotana mamitaka. Tsy maintsy miaiky ny fahotana, tsy maintsy mibebaka miala amin'ita, miaiky ny famarinana, mino ny famarinana ary matahotra n'Andriamanitra. Zany ny fifohazam-panahy tadiavintsika. Haleluya. Very ny fatakarana ny fifohazam-panahy ankehitriny. Very ny famaritana ny fifohazam-panahy ankehitriny. Olona mafotsy mibebaka, olona mpanamaritena, olona mpijangajanga, jejojejo, mpakavaton'olona, nefa dia mitonona manana ny osotra Andriamanitra ny fiainany. Fitaka izany, fanahy masina mampiaiky fahotana, mampiaiky fitsarana. Mahatonga ny olona matahotra ny fitsaran'Andriamanitra, mangororo mihitsy eo am-petena no avy ho very aho. Raha ohatra mitoy amin'izao ataoko izao, mamitaka ny tenako aho raha mitoy manohy an'izay ataoko izao. Matahotra n'Andriamanitra, tsy tianao ratsy aho, tsy te hiaina amin'ny faratsiana aho, ary dia izay mitondra ovitra eo amin'ny fiainany, mampiditra ny fatahorana n'Andriamanitra. Tsy fatahoran'olombelona fa fatahorana fandrao ianjarany fatahezeran'Andriamanitra amin'ny ota. Matahotra na ny teny eloky ny vavaza, fandrao mampalahelo n'Andriamanitra. Matahotra amin'ny fiainana rehetrarehetra, fandrao mampalahelo n'Andriamanitra ka matezitra n'Andriamanitra, ary dia lasa mamita tena fotsiny. Lany andro mivavaka manao tompoko fa tsy manao sitrapon'Andriamanitra. Ankehitriny angeny Andriamanitra amangenao amin'ny fanahy masina, hitondra tahotra n'Andriamanitra amin'ny fiainanao. Haleluya. Matahotra ny very le olona nandray fifohazam-panahy, ary mitory teny mpitondra fifohazam-panahy dia mitory feno ny Baiboly, mitory fibebahana, mitory famoazana voamendrika ny fibebahana, mitory famasinana, mitory ny elo, mitory fitahina, mitory fahasoavana. Fa zavatra lehibe ny fampitodiana ny olona, famerenana ny olona ao amin'ny tompo, mamerina ny maro amin'ny famarinana tahaka ny kintana mandrakizay doria. Mivavaka hidina ny fanan'Andriamanitra, hitondra ny fatahorana n'Andriamanitra, hibebaka ny olona rehetra, tsy handraindray fanasany tompo amin'ny fanahy tsy mendrika itsony ny ireo mpandray fanasany tompo amin'ny fanahy tsy mendrika, mpamaly volan'olona, mandraiky olokolo, mpamadika ny famarinana, hibebaka, hiova fo. Ao am-boky ny fanambarana toko fahatelo ny andininy faharoapolo. Indro mitsangana eo am-baravaranao ka mandondona, raha misy miaino ny feoko ka mamono varavarana dia hiditra ao aminy aho ka hiara-misakafo aminy. Io dia Jesosy mitsangana eo am-baravarana ankehitriny, mandondona mba hanome fiovam-po, famonjena, fiainam-pamasinana, odi-maso ahiratra ny maso ilany fahajambana, hitondra fitafiana fotsy, ho tafianao mba tsy sy ho nianatrao, hitondra hafa analany ilay fanahy matomato mba hirehitra eo an'Andriamanitra ianao. Fa ao amin'ny Jakoba toko 5:7 hatramin'ny 2:15 ny mpitsara mitsangana eo am-baravarana, toa milaza zany fifakaiky ny fanjakan'Andriamanitra. Haleluya. Inariny tianao
mitsangana Jesosy mandondona ny varavarany fona. Avy alao re izy hiditra ao e. Avy alao re izy ana wow e. Nisy tantara anankiray. Nisy fiancé na lehilahy anankiray, dia avy teo le lehilahy lasa tany amin'ny miaramila, dia mifandray foana izy sy ilay fofombadiny, dia tonga le lehilahy tany amin'ny miaramila mitady hiditra ho any amin'ny tokantrano mba iona amin'ny vadiny, fa rehefa afaka tany izy nisy fotoana kely, dia tonga tao amin'ilay trano, itiny trano misy an'ilay nisy an'zareo, nandondona an'ilay fofombadiny, tsy afaka napiditra an'ity te fofombadiny ty satria fa misy olo-kafa. Takzany rehefa lasa ny devoly sao tontolo sao ny fony olona, dia tsy afaka apiditra ny Jesosy izy. Roy ny devoly, raisy Jesosy, isy hery ho tonga aminao, ho fiainana ho anao zany. Akaiky ny fivian'ny tompo. Joda 9:7-10 ho avy izy mba amin'ny masony rehetra. Noho izany, araroto zao fotoana izao, ora tokony bebahana izao ry afako, ora tokony verenana amin'Andriamanitra izao, ora tokony foazana izao, ora tokony anavozana amin'ny fanoloran-tena izao, ora tokony tsy anaovana tsirampina toy ny fiainam-panahy izao, ora tokony anompona an'Andriamanitra amin'ny hery rehetra izao, ora tokony tsy erikerenao, ora tokony fatonao, jery an' Jesosy Kristy tompony fona. Romanina 3:10-11, ora tokony foazana, anio ny androm-pamonjena, anio ny pakastana. Mbola ito ity lesona ity, ilazako aminao atsipiriny ny amin'ny zavatra ataon'i Kristy amin'ny fitsarana. Ny fotoana izay hitsarana antsika tokony fantatrao zany. Eritrereto foana zany, ny tompo anampy anao. Halleluja. Zay ny andro lava, takona ny pitso, ora tokony foazana, dia raina ny to ny famantarana ny andro farany, famantarana milon'ny vivin Jesosy, mbe eo ampatanterana avokoa, ora tokony foazana, mifoaza tsara ianao, miverena tsara ao ny tompo, aoreny tsara ny fiainam-pananao, manovoza tadiavo ny tompo ka zay ny fanamaso. Ary ianao zay mbeo ampiasaka zany, aza-ketraka, mahereza, tohizony dy, misikina antenao ny fahasoavana hoentin'i Jesosy. Mivavah ho an'ny hafa, ho an'izao tontolo zao variana, mba handray ny famangin'Andriamanitra. Iaraka mivavaka isika amin'izao fotoana izao. Zay indray ny fandarantsika teto androany, mame fotoananao an-trano zay mba anaraka ty fandarany ty. Tsy afo zao fa Andriamanitra mihitsy no mitarika, Andriamanitra mihitsy manomana ny mampanantsika iomana iaona amin'ilay Andriamanitra. Dia tompo aneo amintsika tsiraray avy, fotoana fiomanana iaona amin'Andriamanitra zany, fotoana omena Andriamanitra antsika. Fandaharana atolotro ny fiangonana Jesosy mamonjy